c'est pas un coup d'État. Un coup d'État, ce sont des militaires qui sont rentrés dans le palais présidentiel avec des armes. Ils ont tiré, il y avait des effusions du sang. Voalohany indrindra dia aza mihidy ao anatin'ny tour d'ivoire anao ianao. Azavaiko, aza mihidy ao anatin'ny tour d'ivoire anao, zany hoe ilay connexion anao amin'ny vahoaka mila tazomina. Mifandrika mantsy amin'izao fotoana izao dia hihidy aman-trano ao Kapisaty ianao na Rapitso any Ambotsirohitra dia marina fa mitondra ny kasketina chef d'État fa azadino fa mandat populaire ny maheo anao mon colonel. Noho izany mila norisevanao foana ny relationao directa aminay vahoaka. Tiako atongavana dia zao hoe sosokevitra ny tsy baiko fa sosokevitra avy aminay vahoaka dia ny hoe manana fotoana anankiray tsy fantatro hoe indray manesaka herinandro ve sa isaky ninona ianao mihitsy mitodika amin'ny vahoaka mapita afatra amin'ny vahoaka. Tsy hoe rehefa misy toe-javatra mitranga vao tonga mpanao gazety dia mantany ny avianao ino mbola resaka hafa iny fa ianao mihitsy mila mi-entretenir ny relationao directa amin'ny vahoaka. Ilainao mon colonel betsaka ny asanao ary tena fantatray zany kanefa priorité des priorités nao ianao mila misadresser amin'ny vahoaka de temps en temps directement tsy misy mpanelanelana. Ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay mijery ny interview anao aho tandroany ny amin'ireo mpanao gazety vahiny dia tena misy zavatra mampatahotra azy zay olazaiko eto dia zao hoe tandremo fa ireo journaliste ireo fetsy journaliste vazaha ny resako eto ary ny journaliste vazaha dia misy infiltration na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny atao hoe pressing et lobbying diplomatie. Ny fanontaniany mpanao gazety vahiny c'est jamais anodin. Jamais anodin. Ary viany reny mpanao gazety reny no afahany zareo mamandrika anao. Dia hitako anefany ao anatin'ny mialatsiny fa tena fo mahitsy ny tenenako eto. Ny fomba famalinao azy ireo misy zavatra zay tsy tokony ho teneninao eo voalazanao teo satria anao mandeha amin'ny fonao nefa zavatra tokony resahanao en catimini miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao. Ireny dia tena bavure à ne plus refaire satria iny no exploiter ndrala sur le plan international. Tsika zao on joue dans la cour des grands. Dikan'izay chaque mot mivoaka amin'ny vavanao mon colonel dia tsy hoe ka teny sendra ambanivoaka iny tsy tsia fa tonga dia mikaonty daholy. Noho izany eo amin'ny tsy maintsy anao interview ianao anontaniany mpanao gazety dia mangataka zay tompoko hoe ianao mamaly amin'ny teny malagasy. Avy eo izy il se débrouiller valio amin'ny teny malagasy plus à l'aise kokoa ianao anatin'ilay izy ary souveraineté zay mantsy dia anisan'ny voy amin'izao fotoana izao ny atao hoe souverainisme. Souveraineté malgasy atsika malagasy titolo aty mantany amin'ny teny frantsay izy ary fantatra fa mametraka fandrika valio amin'ny teny malagasy satria misy fandrika apetrany aminao anatin'ilay fantany teny frantsay. Zay zany no mba angatahako. Avy eo raha miteny izy hoe traduisez c'est votre problème hoe fa tsy anjaranao ny mitady traduction anazy fa qui se débrouille.